Raha tsika mandalana eo ihany toy n'izy indro fa mikendry ny amoahana ny Madagasikara ho firenena mandroso ny mpitondra ankehitriny porofony izany ny fiarahan'ireo mpamatsy vola rehetra miara-miasa a Madagasikara. Io kosa no isan'ny faneho-kevitra nentin'Andriamatora Danoira Julien manampahaizana manokana mahakasika ny fifandraisana iraisam-pirenena. Ilaina fahaiza-mitantana sy traikefa matotra ny fitantanana amin'ny firenena entina mamoaka Madagasikara ho tany misandratra na pays émergent. Manana ampopo hitondra programa manasa mifandraika amin'izany ny Prime Ministre Coly Roger ankehitriny saingy ilaina hoy Andriamatora Julien Radanoira mifanantanterahana ny fikaonan-doha-pirenena eo amin'ny mpanao politika rehetra entina maritana izany tetikasa fampandrosoana izany. Mety ho azo eritreretina raha itsika mitantana izay vola eo am-pelantanantsika satria io na misy vola be dia be mitobaka azy kanefa tsy atsika mitantana azy dia mitovy ihany amin'ilay hoe fitenena malagasy hoe tondrakan'io mananjara. Zany hoe ilaina vola amin'ny investissement satria mampitombo ny ari-karena sy hoe mana be volony izay entreprise atao amintsika raha ohatra hoe ilaina zany amin'ny entreprise isan-karazany fa izay fotsiny ny lafiratsiny hoe raha tsy hainao koa mitantana an'io dia sady efa miditra trosa ianao mamerina trosa no Madagasikara zany dia tsy hanana izay fivoarana sy fampandrosoana izay eritreretin'izay. Fa ny tena tsaratsara kokoa eto amintsika dia eo le bonne gouvernance fahaizana mitantana fa koa hoe tokony hanao le conférence nationale ihany tsika fivorimbe rahana mihitsy mpanao politika rehetra sy mpitondra hoe inona manomboka izao ny fihezana ny mpanao politika indrindra izay mpitondra amin'ny reto arena be dia be mitobaka eto Madagasikara reto satria raha tsy vitantsika izay dia hosahatra ihany ny nona hoe lasa lavitra ihany ty Madagasikara ty. Tokony haingana dia haingana mihitsy, tokony haingana dia haingana mihitsy. Ao anatin'ny conférence nationale misy maromaro io hoe réconciliation nationale ahoana ny izay zao zany le izy hoe tsika marina ve ka tena nation sa tsy zany manko hoe base tena base aingiany zany hoe tsika ve tena firenena sa tsy firenena aloha. Hatreto kosa nefa dia mbola fampanantenana trano no nomen'ireo firenena vahiny sy ireo mpamatsy vola sasatsasany. Andrasan'ireo mpamatsy vola hoy nambara ny fihetsiky ny gouvernemanta amin'ny fanajana ireo fifanarahana izay efa nisoniavin'ny firenena malagasy tamin'izy ireo. Tsisy mihitsy zany ny vahiny any ivelany communauté internationale ao amin'ny akapobe ty resako ty hiteny aminao hoe zay tsy hanampy anao zay tsy anao ininona any aminao fa ny zavatra ny tadiaviny teto amintsika dia hoe iverenana amin'ny ara-dalàna aloha zay zany dia efa manomboka veritsika izao amin'ny lafiny ara-dalàna fa ahoana kosa amin'ny fitantanana mbola any foantsika ahoana ny fitantanana amin'izay ahoana ny fiantsika reo amin'ny reto zavatra maro samihafa satria azadintsika fa na miaraka amin'ny Union européenne na raha amin'ilay hoe accord de Cotonou misy ao anatin'ny accord de Cotonou izay siniavy Madagasikara hoe dialogue politique. Ao anatin'ilay dialogue politique dia hoe miady amin'ny kolikoly lutte contre la corruption, fanajana ny zon'olombelona respect des droits de l'homme, fanajana ny démocratie respect des principes démocratiques, fanajana ny fanjakana tandalana respect de l'état de droit. Anisan'izany ny fitantanana koa dia bonne gouvernance zany ao anatin'ilay dialogue politique ka raha ohatra ireo tsy matanteraka an'ireo namparateny izy zao hoe 455 millions d'euros ao anatin'ny 11e fed omena Madagasikara any amin'ny farany taona. Ny fitenin'ny Andriamatora tezapsy 10 dia hoe pourrait mety ho azo Madagasikara vizy tsy miteny hoe azo Madagasikara dikan'izany miandry ny fihetsika avatentsika izy hoe ahoana ny fihetsika reto Madagasikara reto malagasy reto mpitondra tena iroso amin'izany lutte contre la corruption miady amin'ny kolokolo zany ve ametraka an'izany hoe fanjakana tandalàna ve ametraka an'izany hoe ny fanjakana tsara tatana ve sa tsy. Ny famelabelarana ho tanterahan'ny Prime Ministre Rampitso eny amin'ny anteny meram-pirenena no ahafahan'ny fianakaviam-be raisam-pirenena mamaritra ny mety ho fiara-miasany amin'ny gouvernemanta vaovao.